Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mbola ao ampitomboina amintsika trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Fandarana izany vona no arantsika miaraka amin'ny sampana mpanazava stily efitsika ry havana malala manambahiny moa ny fandarantsika dia ny ray aman-drenitsika Teky Mandroso nahatsontsika hoe Frank Ramanarivo izay manana andraikitra vaovao filohan'ny komity Skoto eto Afrika, izany hoe manomboka amin'ity taona 5 ty ka hatramin'ny taona 7 izy no vahiny ity fandarana izany vonina ity ry havana ka dia andesika ivavaka melohany andraisantsika midinidinika rehetra. Ry Andriamanitra rainay io misaotra anao izay mahazo fotoana izao indray fandarana izany vonina lena sy tsindrin-dahona antrano izay tompo andray ireo tsara ho fantatra fahalalana fampitomboana traikefa zara samihafa izay omenao anay dia miteza ianao tompo teza fa nay masina mpafantatra anay marina rehetra mba nanay fiainana ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra iatsara hatrany amin'ny fiandrasana anao ny anaran'i Jesosy tompo amen. Eny azy ny sampana mpanazava stily dia anjoro teto anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Raha ny faneken'ny fiangonana azy dia tany amin'ny taona 3,720 raha nakatoavy ny mpiandraikitra foibe izay nivory sy ny oktobra 1,720 noentina ny herintaona taorenana izany ny oktobra 2,720 ary dia nekena ny zaika be voalohany izay nitanterahany izany sampana mpanazava stily efitsekemy izany ny 12 4 aogositra 3,720 tao Ambojatovo Avaratra. Tamin'izany fotoana izany natalohany izany elabe dia efa tena nipetraka ary nanao zava-dehibe ny atao fanabeazana indrindrandrindra ny fanabeazana ny tanora niompana tamin'ny sampana tanora kristiana ny sekoly alahany izay efa nisy ireo sokajy maro samihafa ny fanabeazana Skoto rahateo dia efa ela ary namaka 100 taona izany zao misiny izany teto Madagasikara zava-dehibe izany ary tena nateza tokoa izany nanefa olombanona maro teto amin'ny firenena izany ary mitondra zavatsoa ho an'ny fiangonana sy ny firenena. Ho an'ny sampana mpanazava stily efitsekema raha ankehitriny dia manana vina no hoe sampaty etsim-panabeazana ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena. Manana n'ilay teny faneva na ny antsoina hoe foto-kevitra izay no raisin'ny zaikabe farany teo dia ny hoe ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ny mpanazava stily eto Madagasikara kosa izay miray ao anatin'izany amin'ny mahafikambanana dia manana ilay tenjy mandrisika azy, ilay tenjy foto-kevitra faneva izay no raisina ao Matio 7:20 ny 9:20 manao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ka dia napetraky ny komity lehibe eto Madagasikara ny hoe ho mpanazava stily tena masina amin'ny fitondran-tena, masina amin'ny atao rehetra, izany hoe voatokana ny dikany masina mantsy sady madio. Dia napetrany ihany koa ny hoe marina izany mpanazava stily izany, marina amin'ny atao rehetra ary napetrany ihany koa hoe hipaka any amin'ny fotony rehetra ny mpikambana rehetra izany maizy azy na ny fanabeazana izany ary hipaka eo amin'ny fiarahamonina, hipaka eo amin'ny firenena hisy fiantraikany izany rehetra izany. Misy fiantraikany tokoa izany ho antsika eto Madagasikara manokana izay tena isaorantsika ny tompo fa manana an'izao ray aman-dreny izao tsika araka ny fanambarako taminareo teo hoe sefo toky Teky Mandroso azafady Teky Mandroso izay voafidy ho tompona andraikitra voalohany amin'ny Skoto aty amin'ny faritra Afrika, izany hoe manana olona anankiray izay niarany zany na hoe nandray zany fanabeazana zany ary nikoro zany isanandro teo amin'ny fiainany dia nipaka zany dia tonga aty amintsika zany zao ny antsoina hoe filohan'ny komity Skoto Afrika. Zava-dehibe zany ary raha teto an'loko aza ianareo afaka mitehaka any amin'ny toerana izay misy ny tsirairay avy any dia afaka mitehaka ry havana fa na izany aza ampanetreteny no andraisana anse filoha Teky Mandroso Andriamanitra omba anse mandrakariva ary dia fahatolotra ety am-piandohana sady ny Firaritsoa zanaky ny fiangonana raha teo moa zany sia dia mba kevoka zahay manana anse ary dia zany mihitsy no natonga ny tonia tsindrin-daona nanasa anse hoe andao ho tonga amin'izao fandarana iza ny vonina ampahafantarana ny olona ny amin'ny mahasarobidy ny fanabeazana eo anivon'ny mpanazava stily.
iteko manoso moa zany de efa nanomboka tany amin'ny taona raiky amin'ny valopolo sy sivanjato amby arivo nefa nandray ny fanabeazana tiky kristianina amin'ny FJKM Atsimo Mahamasina zay ihany no lazaiko aminareo fa andeha izy no asaitsika mba milazalaza manolotra azy eo arak'izay hamenona ny afatra zay fanampitaiko antsirairay avy tiky Sorarindra tonia dia falmerabatsika mpanazava azy ity lety Madagasikara manjo ny radio fahazavana amin'ny tian'ity tononona amintsika ny fiadana amin'ny tompo isatokatrano isambaravarana raha maly ny fantaniny tonia teo tsika dia araka ny efa voalazany teo ihany ny taona raiky amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo ny ray aman-dreniko no napiditra olovitao tao amin'ny FJKM Atsimo Mahamasina zany hoe fivondronana fahafoloby raha ny tantara dia ho lava tsy ampy ny fotoana angamba satria tombana haritra ela ihany ny tena tao anatin'ny fikambanana fa meko andiny fohifohy tsara fantatra ihany angamba hoe taizany diavina taizany vamotoana nitaizana sy nanabeazan'ny tompo ahy tao anatin'ity fikambanana ity ny taona raiky amin'ny valopolo no niditra fikambanana lovitao ny taona enina amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo ako no nanao fanekena tily tamin'izany tsaroko mihitsy lalao fifanana teknika ny tondrana azy niainga teo amin'ny FJKM Atsimo Mahamasina ny raha ny fivondronana faha-20 ambonina mpamarinana FJKM ambonina mpamarinana dia niazo ny faritra Antsinanantanarivo hatreny amin'ny Bibilava zay niakatra amin'iny zay tamin'izany mbola alaala tamin'izany dia tena etapon'ny Bibilava io moa filazantsika anazy tena nanaovana ny fanekena amin'ny teo tendrombohitra teo nanao fanekena dia tsaroana mandrakariva ny fotoana tamin'izany filoha hiara-mentana moa zany filoha Kibobo Mahavita zany ny mpiandraikitra anay tamin'izany sy filoha Atsanga Milefitra ny taona enina amin'ny valopolo io ihany ako nanatrika lasy fiofanana lotsokajy tamin'izany no nametrahana tao anatin'ny fosiny saina ary fanahy hoe ianareo no hitantana ny fikambanana rapitso ravaka pitso dia asa tonina tena raikitra tao po ary nentina mbavaka tokoa izy fa dia tsodrano nataon'ny filoha-mpanabe tamin'izany tadidiko mihitsy filomba mamaritra nisan'ny mpiandraikitra niayan'ny vondrona nisanay tamin'izany dia raikitra tao anatin'ny fosiny saina zany rehetra zany taty amin'ny taona valo amby sivifolo sivinjato sy arivo ako no natsoina flotily teto Antananarivo zany dia nandeha ny ora sy fotoana ny taona roa arivo telo sy roa arivo ako no nahazo vatsom-pianarana nandeha nianatra niofana tany États-Unis tany amin'ilay atao hoe camp école ny Boy Scouts of America niofana moa zany tany dia eo ihany koa ilay mitarika ilay atao hoe camp d'été na summer camp ozy izy zareo enazy moa tena hoe sekoly mihitsy ny zareo dia mandalo amin'ny école io ny ankizy rehefa haka talenta hitrandraka talenta dia ny tena moa tamin'izany no ny andraikitra ny resaka hoe camping na hoe fiainana an-dasy hoe ina tokony hohain'ny beazina rehetra rehefa nao an'izany hoe fiainana an-dasy zany dia anisan'izay koa moa hoe tamin'izany le hoe à l'abri de maltraitance satria tany États-Unis zany ny herisetra miatra aman'olona efa niainany zareo dia anisan'ny zavatra nanifanana anay koa tamin'izany hoe inona ny atao zany hoe ady amin'ny herisetra izany ny taona efatra sy roa arivo no natao hoe tantsoroka ny arany asa tamin'ny fobe ny fandimby hatramin'ny taona efatra amby folo sy roa arivo taona efatra amby folo sy roa arivo itsika tony no natsoan'ny Flokali ho ekipa fobetely ny andraikitro tamin'izany dia misahana ny fifandraisana raisam-pirenena dia nanao an'izany ny tenako hatramin'ny taona roapolo sy roa arivo akoatran'ny andraikitra teo anivon'ny tirety Madagasikara dia ny sahana ny andraikitra teo anivon'ny Fraisan'ny Scoutisme eto Madagasikara toy ny mpanatanteraka tamin'izany ary io andraikitra io raha dia efa niampita ranomasina satria ny sahana ihany koa ny fifandraisana teo amin'ireo firenena ty amin'ny ranomasimbe indianina izay ahitana Seychelles, Maurice, Comores ary Madagasikara dia ny taona roa amby roapolo sy roa arivo farany teo zany nanatrika ny fivoriam-be fahavalo ambin'ny folo ny conférence africaine dia tamin'io zany nanolora ny Fraisan'ny Scoutisme eto Madagasikara ho irotsaka ho comité africain dia farany teo moa tsika Madagasikara napetrahana ny fivoriam-be fahasivy folo izay nifidianan'ireo comité africain namako ho hitarika ny comité africain du scoutisme hatramin'ny taona valo amby roapolo sy arivo izay fa nambarany seto ihany zay raha fitinina fohifohy ny mombamomba izay itona dia isorako manokana an'Andriamanitra ny taiza sy nanabe ary ray aman-dreniko mpiray-tapo amiko ny fiangonana misy anay izay
nana bevoa ny fanambiazana skoto ka natonga anay toy izao. Isaorana sea filoteky mandroso zany tokoa ny fiainana, zany ny fiainana. Mila tsarovana ny fitondran'Andriamanitra ary mampite hisaotra an'Andriamanitra. Dia mitodika aty a Madagasikara zany zao ny mason'ny Afrika zao tontolo zao, satria isay zany ilay sakely miajoro zay tsy hoe lava noho ny rehetra akory na hoe mahay noho ny rehetra, fa heverina kosa fa anakinana mahatoky, anakinana andraikitra. Dia mahatoky an'se zahay fa hijoro vavolombelona tokoa se amin'izay mahizy azy an'se ka afo sy fahazavana fanelo hanazava ny rehetra. Manaraka zany teky manitikitika ihany no hoe manoloana n'io andraikitra zay sahan'ny se ankehitriny io afaka mba resadresansy kely aminay ve, satria zay zany zao hatramin'izay dia ny hoe skoto eto Madagasikara ty le mpanazavy zany no hain'ny olona eny rehetrarehetra eny reno ny skoto fa zay zany zao mahafantatra ny antsoina hoe skoto aty Afrika ray manontolo azo ny se mba lazalazaina kely ve momba n'io andraikitra io inona koa mahazava-dehibe amin'io amin'ny fifandraisany amintsika eto Madagasikara ise zany ny tombony ananana anse eo amin'izany sehatra zany sy isika eto Madagasikara. Sotra tony ny fampatsavana foy angamany dia zao hoe ny 9 Desambra taona 16 Desambra 1959 i Madagasikara amin'ny alalan'ny Fédération Scotisme eto Madagasikara no mpikambana eo anivon'ny Organisation mondiale de mouvement scout. Hatramin'ny androany zany Madagasikara mpikambana eo ary notsika fa mbola itoy maharitra izy io. Rehefa mpikambana eo antin'ny Organisation mondiale de mouvement scout zany tsika dia misitraka an'ireo zo sy adidy sy andraikitra amin'ny mpikambana feno atsika. Ankehitriny Madagasikara moa zany, Madagasikara moa raha fantatsika dia ty amin'ny continent africaine dia ty amin'ilay atao hoe région africaine zany no misy atsika. Ny firenena mpikambanao dia misy 270. Ireo zany latsotsika hoe Organisation Scout Nationale. Ho atsika malagasy zany ty eto Madagasikara dia mpikambana amin'ny OMS amin'ny alalan'ny Fédération Scotisme eto Madagasikara. Le FSM. Ny tily moa zany le atao hoe Association Scout fa ny FSM le atao Organisation Scout. Ny FSM zany no mitondra ny tenitsika ao anatin'ny fikambanana izay tsy haivina ihany fa hivondronany antily kiady ny tily eto Madagasikara. Itsika sampaty moa zany amin'ny alalan'ny tily eto Madagasikara tsika no mpikambanao. Amin'ny maharafitra anazy dia tsy ankilany misy le rafitra mpiara-miasa le ataontsika hoe Conseil des guides scout protestante. Zay rafitra organe de consultation ozy izy ny fiteny moa zany fankakevitra ho an'ny OMS amin'ny resaka fitaizam-panahy dia mpikambana ao anatin'izay itsika malagasy. Isika ny scotisme araka ny fantatsika dia laïque izy fa mamelanja ny fitaizam-panahy izy ary izy tsy manavaka hoe ny kristiana ihany na silamo ihany na boudiste ihany fa rehetra mino ary amin'ny fotoana rehetra ivorian'ny fikambanana naiza naiza io dia tsy maintsy misy fotoana ny fiantsoana ny anarain'Andriamanitra ary mena lanja raha hoe ny kristiana no mitarika fotoana dia miantso izy mivavaka izy amin'ny maha-kristiana azy. Rehefa ny silamo dia manaja n'izay finoana izay koa ny rehetra ary nefa misy fotoana koa manao hoe miantso an'Andriamanitra andrenana haritsika. Ny tiana tenena zany dia hoe manana lanja lehibe eo amin'ny fikambanana ny spiritualité zany. Ny tombony ho an'ny Madagasikara dia zao hoe amin'ny mampikambana feno atsika nanolatsakemboka atsika tahaka ny fikambanana rehetra ihany dia afaka fidinitsika raha misy fanapahan-kevitra dia angalana hevitra itsika ary afaka manome hevitra. Io le atao hoe proposition de résolution. Tamintsika zao tamin'ny conférence mondiale farany teo tany Egypte tamin'ny herintaona dia nanolotra sosikevitra Madagasikara le hoe vivre ensemble dans la paix, zany hoe miaina amin'ny piralahiana ao anatin'ny fandriam-pahalemana. Dia matoatsika afaka manao an'izay dia ekena zany tsika hoe fikambanana ara-dalàna ary tsika tsy hoe nanolotra fotsiny fa mitady fikambanana firenena hafa hanolotra tsika miaraka amin'io fekevitra io. Dia isaoran'Andriamanitra moa fa lany soamantsara le izy ary ny fanoja amin'ny vanim-potoana iaina n'izao tontolo izao hoe tena mila miaina
ao anatin'ny fandrepalemana sy ny firalahiny isika raha ny andraikitra ankehitriny indray no jerena dia zao hoe no tanterana teto Antananarivo teto Madagasikara ny conférence africaine maro ny feikevitra navoakan'izany fivorimbe zany a raha tsy tenitsika afa-tsy hoe ny anjara toeran'ny tanora amin'ny mahafikambanana tanora ny scoutisme dia namesy zosikevitra zany ny scoutisme mondial hoe tokony mba telisipolo isanjato ny ekipa fobe ekipa nasionaly na ekipa any faritra dia tokony tanora latsaky ny 5 taona satria fikambanan'ny tanora ny fikambanantsika dia tokony mena hevitra mena raisina mena toerana izy raha izay ny anisany anankiray ihany koa ohatra hoe ny teny enti-miasa ao anatin'ny fikambanana dia ny teny frantsay sy ny teny anglisy dia nefa nisy fikambanana nisy ireo firenena dia tsy nanany Afrika zany a toy ny Kenya nametraka sosikevitra izy hoe tokony mba anisan'ny teny enti-miasa nivon'ny scoutisme africaine ny Swahili satria be deaibe zany ny firenena tsy mahazo an'ilay teny anglisy tsy mahazo an'ilay teny frantsay misy faritra zany dia mba nangataka izy zany dia reny teny reny sosikevitra moa zany lany daholo dia reny zany a anjaranay a ny komity anjaranaky ny tenako moa zany mitarika ahoana fomba ampiaratsika an'izany a eto anivony continent africaine mila mianatra an'ilay teny Swahili koa zany mila fantatra zany anisan'ny famezam-pahasoa fantara zava-rehetra fa etsy an-tany ny conférence mondiale nisy résolution be deaibe dia anjaratsika Afrika hoe ahoana fomba ampiaratsika reny feikevitrena eto Afrika tsika mahafantatra tsara fa tsy mitovy ny kolotsaina amin'ny firenena sy ny faritra samihafa dia tsy maintsy misy zany le atao hoe adaptation manitikitika kely ilay hoe teto amintsika zany zao nandray an'ilay conférence teto zany a no nahazahoana ary ny fidianana sy nametrahana fitokisana amin'izay mba hitondra nyity komity ny skoto aty Afrika ty nisy firy teo eo ny mpamonjy an'io conférence io teto a dia firenena izavy izay mba tsaron'ny se ary ny anankiray dia zao no hoe nisy ny faninana vese tamin'izany ny firenena ray anjara moa zany dia firenena 7 zany hoe roa ihany ny tsy afaka ny antony tsy nafahan'izy ireo moa zany dia voasazy izy dia sazy miantona ozy izy ny fitenenana zany fa ny 7 tonga teo samyna tonga délégationna daholo izy a ny etsika tamin'ny fivorimbe moa zany dia ny eloavany atao hoe forum des jeunes dia ataorina forum des jeunes dia nisy ny conférence africaine ny forum moa zany a dia fivorimben'ny tanora dia manolotra sosikevitra amin'ny tanora amin'ny fomba hitantarana sy ampandrosoana ny fikambanana amin'ny velarina fikambanana dia ireo feikevitra lanireo naroson'ny conférence africaine ny conférence africaine indray nandany an'ireo feikevitra no natolotro ny tanora ireo dia anjaratsika manatety dia ireo firenena 7 reo nandany an'izay hoe ekenareo sosikevitra nomen'ny tanora ireo anisan'ny sosikevitra efa namafisina dia taloha zany a misy ny hoe forum des jeunes mitokana conférence africaine mitokana fa zao zany miaraka izy ireo zany zao dia ny filohan'ny komité ny tanora zao a dia mpikampana avy hatrany ao anatin'ny comité africain du scoutisme izy raha antany anasy dia ny firenena indray zany dia ny firenena andrefana hoe zone ouest africaine moa zany a dia ny zone est dia misy ny atsimo sy ny Afrique centrale dia tsika zone océan Indien zany hoe faritra 4 zany a no misy atsika rehetra ny ao anatin'ny comité africain moa zany a dia valy-mianada zany ao a nisy namana ny faninana tokoa zany a fa aloha mba tsy ho tany saiketo satria anay zay fa izy fitomenada ambin'ireo zany a no ny vidiny tenako hoe hitondra sy hitantana ny comité africain dia hisoraka anazy ireo a isoraka an'Andriamanitra satria fahasoavana omeny anazy a adidy sandraikitra koa dia loloavina tampoloha misaotra indrindra se na ny fanetretena se hanaraka hira iray sika ao anatin'izany ny hira izay anatolotry teko atsika moa zany a dia ilay hira ao amin'ny firana fanampiny 7 mitondra ny lohateny hoe avaosiko ilay voaty meno finaritra riavana tsy maintsy manavao atrandry ny fanoratenantsika ho an'Andriamanitra sika iteky zany zao a dia manavao ny fanoratena ny ho an'Andriamanitra hanatanteraka ny asany eo anivon'ny skoto aty Afrika izay tsy mora tokoa sarotro zany kanefa Andriamanitra omba azy mandrakariva ao anatin'izany hosahy ahery foa aritra amin'izay andraikitra napetraky ny tompo azy dia mivavaka ho azy isika
fa ny anankiray sady farany tika izay veriko fa zava-dehibe tokoa mamarana sady ty fotoana ty sika mantsy dia ireo afatrafatra natranatra tianyse mba omena ny mpiaino atsika indrindra reo zandry sy ny sisa rehetra am'izao fotoana zao ihany koa dia tsara mantsy ny mampahafantatra ny olona rehetra ny mahasarobidy an'izany fanabeazana zokoto zany zay tena ilaina ny afantarany rehetra an'izany sy ny fanentanana sahaza azy atsika moa zany raha vao miteny sokoto dia ny any fantatry ny olona zay tsy fanomezantsiny eo amin'ny fiarahamonina dia le hoe milasy a dia le miazakazaka dia iny ny hitan'ny olona dia lasa ohatrany hoe miaramila kely ny afantaran'ny olona eny tokoa miaramila ny Jesosy fa zao misy reny dia fitaovana fomba ihany reny a hitondrana ny fanabeazana sokoto le azakazaka dia hijerena hoe ny tanjaka ny fahaizana amin'ny fehfotoana ny fahaiza miaraka ny pirala zany ao anatin'le vondronao ny any an-dasindray olona tsy mifankalala izy enina na valo mirala mitambatra ao izy dia mifampizara ny fahaiza manao sy ny tokony ho fantatra rehetra zany hoe fiarahamonina kely no ataony zareo ao ny tiana iaviana dia zao hoe ny scotisme dia fianarana sekolon'ny fianarana ao izy ny fiteny ho antsika eto Afrika hoe école de la vie ary amin'ny sekolon'ny fiainana eo anatin'ny sekolon'ny fiainana io zany dia mianatra zavatra be dehibe miara-miaina amin'ny hafa ny tsiraray rehefa sokoto izy dia manao an'le fanekena promesse ny tony dia hoe anompan'Andriamanitra ao antsika tily hiasa ho an-tanindrazana sy ny namana ary hanolo lalàny tily zany hoe vao 12 taona 14 taona zany le tanora kely zazalahy anankiray dia efa be azy na hanolo tena fa anompan'Andriamanitra zany hoe manompan'Andriamanitra zany mitory ny filazantsara izy zany ateoria zany tsika vao miteny hoe voatozy filazantsara Madagasikara fa io sokoto io zany mila fitaovana efa miainana zany izy fitaovana fotsiny tsy ampiny ny famatorana mila mpitombona fa afaka manao an'izany izy hiasa ho an-tanindrazana sy ny namana fitiava-tanindrazana rehefa tonga ny vanim-potoana ilana atsika amin'ny adidy amin'ny tanindrazana fanaovana misy fifidianana ohatra dia mandeha manatanteraka ny adidy tsika tokony tsy salasala zany tsika sokoto fa tena manatanteraka misy ny fisoratana anarana dia atao ny fisoratana anarana dia manara-maso tsika ary an'olona lalàny tily io zava-dehibe io lan'olona lalàny tily io rehefa izy folo na ny ray fotsiny ara ny tanteraka anao amin'ny fiainana amin'ny andavanandro dia efa zava-dehibe satria mahatoky rehefa mahatoky zany na tsika araka ny sotra masina eny dia eny na tsy dia tsy zany olona mahatoky zany tsika rehefa metrahana hafatra metrahana andraikitra dia vitatsika resantsika zao amin'izao fotoan'izao hoe kajiony tontolo iainana le sokoto vao 12 taona izy dia efa hoe antra biby sy tia zava-maniry zany hoe tena fiainan'ny ray manontolon'le tanora kely tovolahy kely na tovavy kely mihitsy zany ny volavolain'ny fikambanana ary eo masarobidy ny andraikitsika mpiandraikitra satria ny zavatra mpitaitsika mpiandraikitra amin'ny renankizy irena dia raikitra ao am-posy ao an-tsaina izy ireny ary hoentiny mandramaty mihitsy ary raha sanatria zany misy zavatra tsy mety ataontsika dia tadidina hoe chef teninanay na chefinay na nampanao anay an'izao tadidy foana iny raha fa misy zavatra tsara koa dia hoe ny chefinay no nampianatra ny tiriny eny zany hoe itsika mpanabe zany manana andraikitra lehibe amin'ny fanabeazana ireo beazan'ireo dia miova ny vanim-potoana iainantsika dia atao zady manitona mivoatra mamaly ny fialan'ny fiarahamonina ankehitrina kanefa tsy miala amin'ny fanabeazana sy fotony maskotisma ary indrindra makristianina ny zavatra fehezany ny sampana mpanazava stily ny zavatra entintsika arak'izany dia ataovy mpianatra tokoa ny firenena rehetra aza misalasala tsika raha aman-dreny mampiditra ny zanatsika ho tezaina ho nivony zany fanabeazana sokoto zany mpanazava tily zava-dehibe ny afatra nomeny ny ray aman-dreny atsika raha mbola manana teny faranse ho an'ny mpiaino atsika tsy hoe teny farany fa afatra ho atsika zanaka fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara manana sampana valontsika eo anatin'ny fiangonana misy atsika misy amin'ny sikajotona ny tsiraray avy ireo manentana ny tanora nisiko ny fiangonana ako any amin'ny synodam-paritany manerana Madagasikara sy ny ampitan-dranomasina hiditra sampana mazava-dehibe fidirana sampana dia eo ny fitaizam-panahy ny faharoa dia ny fahaiza-miaina amin'ny mpiarahamonina mpiray finoana aminao mifampitondram-bavaka mifampitrotro mifammetanana miara-miaintsika ao anatin'le izy ary fanitarana ny fiangonana ny fiarahantsika miaina dia araka ny tenin'ny soratra masina hoe tsara ny rono ny ray dia miara-dalana antsika ny fametana antsika ao anatin'izay
dia ny fanabeazana tsy andro ray no anaovana azy fa fiainana ray manontolo a dia mifametanana ny mpiray fiangonana mifametanana ny mpiarabelona ary mifampitondram-bavaka tsika rehetra dia eto ihany koa ny tenako dia miarahaba ny filohan'ny FJKM mitondram-bavaka ao anazy tsika amin'ny adidy sy andraikitra iantsoroany amin'ny mpitarika ny fiangonana azy. Misaotra indrindra filoha Teky Mandroso zay namahavaha nanome ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika an'izany fanabeazana sy fotony mahatsara zany ny andraikitra lehibe napetraka Andriamanitra ho azy zay isana ny mahafiloha ny komity skoto aty Afrika. Zava-dehibe ny tondratsika mbavaka azy mandritry ny 3 taona zany 520 ka hatramin'ny 720. Mitsotra anao se zay ho tahin'Andriamanitra manokana indrindra moa izay eto anivo ny sampana mpanazava stily FJKM. Andeha ary sika ravana ivavaka hamaran'izao fotoana zao no sady manao velo mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa. Andriamanitra rainao io misaotra anao zay tanteraka ny fandarana izany vonona nazahoana ny tsara ho fantatra rehetra ny fampitomboana finoana ary nitraikifa tsara indrindra mariky ny fijoroana vavolombelona zany. Tompo taio ny mpanomponao ny andraikitra lehibe napetraka ao aminy taio ny fiangonana taio ny firenenay ireo mpikambana rehetra izay ho anivon'ny mpanazava stily eto Madagasikara ny sampana mpanazava stily eto anivon'ny fiangonana ihany koa. Voninahitra ao izay rehetra tanteraka teto tompo dia atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao velo mahafinaritra ry havana. Mandrapela finaritra tagny tompo tsika rehetra.